fa tsy coup d'état nataoko fa milazany marina fa le fomba fanonganana zany raha ohatra ka atao ka tsy misy fomba fomba tsisy école mianatra ny fanongana fanjakana ane fa niako sy ny foronina fa nalaiko tamin'ny gazety New York Times angamby izy zay raha tsy diso dia nalefako tamin'ny journal Le Monde mihitsy le izy hoe jereo ty za kosa tsy manaiky an'io indrindrindrindra fa anatin'le tany tokony alaina ambody atafana oui tao anatiny eo ambody atafana ka mba tsy ekeko kosa zany oza hoe tsy mety kosa zao ka oza hoe hatram'izay angamby anareo vavolombelona tsy namely andravalomana tsy nanaratsy azy mipetrapotsiny fa nahita n'iny avao mba nisoditra kosa ny degré kozy ny namana zay tsy mety kosa zao fa za nipetraka tsy nampivory olona ty an'iny mamince na magro fa dia mipetra fotsiny salamzao dia mipetraka tany dia miandry ny rariny déclenché an'le izy zany nefa tamin'le resaka natao iny déclenché azy aloha anisany fa za tsy milaza hoe iny rery satria misy zavatra hafa satria ny vitsy mikitra ny rery non, je ne regrette rien. Je confirme. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Resaka 10 août tsy responsable là raha ohatra ka hoe famonoan'olona satria izy hoe enareo ny feoko nienregistré ny général Vial tanareo le sola loha tao amin'ny ambassade de France nahita n'iny hélicoptère iny nandeha dia to maka initiative ianareo zany je prends le commandement raha misy manafika ireo olona ireo ka tonga eto amin'ny barrière eto iavoloha 600 mètres 800 mètres miala avy eo amin'ny palais feu à volonté tiré dans les jambes iny dia niteneniko tompoko raha nisy olona nandalo teo ka voatifitra amin'ny tongony je suis responsable fa araka lazaiko nareo tsisy olona na iray izy tonga tany satria voasakany miamojajaona ary voasakany basina koa raha tonga tao ary ngamba adininareo fa misy ny atao hoe zone rouge io zone rouge io eran-tany io ka oza hoe le olona tonga nakany avoloha za dia manometsiny an'ireo olona reo satria tokony tsy manaiky lembenany nareo na ataon'ny olona fitaovana misy ny atao hoe zone rouge tadidio tsara fidoalainy laza hoe ty zone rouge azadino fa ny régime Zafelbert razanamasy ravony namono namanay tao amin'ny semesy tsy palais d'état io fa lazay hoe mivory eo zareo hanao constitution 3e république ataovy hoe zone rouge io tsy fantatra kory raha nisy journal officiel nalaza hoe zone rouge fa dia zone rouge io tsy mahazo makany tonga ringamojadona mba andry la Gaston mba andry rakoto mandiny tanapolo nitondra hoe ty tompoko mba misy constitution fédérale mba adinio nitondra an'iny dia trrr ary azo sary tompoko Ramavalson colonel Ramavalson nilaza tamin'le miaramila hoe eto no ataony lahy mitifitra ohatra misy template zay le izy eto lahy mitifitra sahala amin'izany koa Django tena hita azo sary zao tsy zone rouge tsy palais d'état io fa zavatra sahala amin'izao fotsiny trrr dia maty iny ka vao mainka fa palais d'état enao ve olombelona zao mitafy nofo sy raha dia anaiky an'izany hoe tonga ny olona amono anao efa misy mampilaza aminao fa hoe anao couple Ceausescu raha ohatra ka nitifitra za raha ohatra ka nitifitra j'ai dit eh bien c'est mon droit le plus strict c'est mon devoir parce que je dois protéger le palais d'état zay le izy ka oza hoe tao tambotsiroatra ohatra oza hoe tokony tsy nentina tao mihitsy ny olona satria zone rouge io na tianao na tsy tianao ka eo mbola ady hevitra be io azo anaotsika lobary andasy ndray andro any angamba fa zone rouge tompoko amin'ny toerana rehetra misy an'izany daholo tsy azo andehanana mihitsy zany efa nitenen'io kosa mialatsiny kosa fa nitenen'io efa nitenen'io tamin'ny TV plus raiso ny bande oza hoe
tsy misy olona tonga lafatra, tsy misy fanaperana eto an-tany. Misy fahadisoana, tsy maintsy tsy misy fahadisoana. Lololanitra mety olena, mandeha tany mety hosolafaka. Misy netinisy zavatra tsy nety nataoko. Inona zavatra tena goavana indrindra tsapanao hoe tokony nanaovana zay méaculpa zay? Ny tokony mety be loatra anjaranareo miteny an'izany amiko. Za ny teny hoe raha ohatra ka misy tamin'ny FFKM moa laza hoe 4F oza hoe raha misy zavatra nataoko fahotana mahafaty nataoko tomanao fahotako zany mea culpa mea maxima culpa. Atateorinako izy vao nanao an'izay a. Faharoa zay ray zay. Faharoa herinandro aorianan'iny izy mbola namerina indray a. Fa ny ahako izy hoe raha misy satria natonga ny teny hoe raha misy tamin'ny TV Plus mialatsiny manony anaran'ilay média, ny média rehetra mihitsy 98%. Dia nilaza hoe ratsiraka namono Ratsimandrava. Dia mbola mitohy iny raha tsy efa niteny Ngalatsimer Rangers teo amin'ilay média anankiray hoe général Andriamahazo any namono ny Ratsimandrava. Avy andraza afaka zany. Efa fantatro io zavatra io satria hitako le boky nataon'ny Françoise Raison. Françoise Raison historienne nampianatra teto Ankatso, namandry Manandafy Rakotondrina, namany Madeleine Ramaolo-Miaso. Izy nanoratra n'io boky io. Efa fantatro io fa raha nanontaniany madame Lavrameyer, za tsy te hiten'ny anaran'ny général Andriamahazo lazain'ny olona hoe manendrikendrika fotsiny. Fa hoe anjaranao mijery anatin'ilay boky. Dia zao ny teneniko tamin'ilay mpanao gazety. Ary zay natonga nylaza hoe raha voaprofa za nanao zao nisy fahotana mahafaty dia vonina ny baboka, za tsy mibebaka raha tsy amin'Andriamanitra fa mifona amin'ny malagasy ary mifona amin'ny tantara raha ohatra ka nisy eloka bevavana fahotana mahafaty nataoko. Ka hoy zay hoe ahoana reto simpiry any teny tany France tany à Paris tao amin'ny ambassade taty hoe raha mon'olona ataoko teny français teny gasy izy pour tuer quelqu'un c'est pas une mince affaire, il faut quand même avoir un mobile, il faut avoir un motif. Fa inona ary ny mobile antony aminoko any colonel izy tamin'izany fotoana zany Ratsimandrava. Fitondram-panjakana natolotry général Ramanantsoa amin'ny ray sasany amin'ny raiky ary amin'ny roal izay mianakarery ny tao madama tsy teo akory menako ny laviko iny ny raisiny ray andro na roa andro na telo andro teo aoriana. Dia inona ny antony aminoko azy satria nandray n'io fitondrahan'io izy. Raha ataontsika hoe sarin-teny ohatra hoe nisy vehivavy vadiko nyroako dia nalainy, dia iny ve ny aminoko azy vehivavy efa tsy tiako nalainy ve dia iny no aminoko azy. Nefa ny ekenao ihany le izy rehefa avy eo rehefa ny tao aoriany ny directoire militaire. Nina ny ekeko Le fitondrana rehefa avy eo ny eken'Andriamatoa Didier Ratsiraka ihany tao aoriana ny directoire militaire. Ka ina moa ny antony andavako azy tompoko. Vita ny fitsarana ary matoa nisy ny fitsarana iny za no anisany angadina nanana sy vinahitana n'iny fitsarana iny. Nilaza tamin'ny colonel Bressard Radjonarson hoe milavolefony ianareo a cessez le feu, ajanony io fa mamon'olona mitondra adipoko tsy mety io. Dia nanaiky izy. Tonga ny fitsarana, vita ny fitsarana, teo ny directoire militaire tompoko no nandimby ny colonel Ratsimandrava fa tsy Ratsiraka. Izahay miaramila nina anompo ny tandrazana ambavahoana Andiranantsy misy menace na guerre civile teto Madagasikara. Dia hoe
ny ray amintsika tsy maintsy manao sacrifice ozy général Andriamahazo. Izy était le plus ancien dans le grade le plus élevé. Collégial natao. Ray amintsika tsy maintsy manao sacrifice mitondra ny firenena mandritry ny 5 taona. Tsy volontaire, hein? De où je vais? Je vous propose le capitaine de frégate Ratsiraka. Teaka. Ary naninona ny sizana ndray azy? Ah? Le général Jules Andriamahazo. Manina? Raha atao anatin'izay fandaminana zay satria efa izy no nandimby a, raha mandeha amin'ny lojika an'le hoe izy no namono. Tokony raisiny zany ny toyany tao anatin'ny 5 taona. Ka zay indrindra mantsy za tsy te ilaza hoe général Andriamahazo namono ny Ratsimandrava na tsy izy. Fa à la limite mety manana mobile izy. Motif. Satria izy ny plus ancien dans le grade le plus élevé, kanefa nomeny général Ramanantsoa olona colonel ambaniny le fitondrana. Mety mobile zay. Fa ny ahako sady ambony grade no iza Ratsimandrava no fitondrana tsy niraisiko no niraisiny. De teaka be. De izy capitaine Souda nahoana moa anankiray ihany candidat, za koa mba candidat. Antonio capitaine Souda namono ny Ratsimandrava izy sa tsy namono ny Ratsimandrava. Bon. De izy général Andriamahazo raha izany izy andao ary voatsika. De nataony latsabato. 9 no azoko, 20 zay, 9 mbato azoko, 2 neny soja. Raha ohatra ka olona tsy olona te hitondra foana ako na hoanina tsoany de nekeko iny de vita ho azy 5 taona. Satria tsisy na iray aza mpanao politika nanda ny zavatra nyteneniny directoire. Na iray aza. Kanefa ozy hoe tsy manaiky an'ity aho satria sao de prisonnier reto vato 9 reto a, aleoko manontany ny hevitry ny vahoaka. Inona ny hevitry ny vahoaka? Raha manaiky ny vahoaka, boky mena, lalampanorenana, tokotelo Mamasan'andro, zany fahatelo, kia mpanomponareo. 3 volana manindry nanazava boky mena zay nisoratako en français et en malgache sy ny constitution nasaiko nisoratan'ireo manam-pahaizana rehetra amin'ny droit na magistrat io na mpampianatra amin'ny université. Raha ekenareo io ekenao va de tia. Raha tsy ekenao io miverina ny andakazera ato. Amin'ny fomba ahoana ary ilazanareo fa nanao coup d'état na namono olona. Tao zay hoe tsy misy tsinony ho Andratsiraka no naka ny fitondrana satria naka ny hevitry ny vahoaka de mifidy ny vahoaka. Bety fotsiny fanontaniana koray farany mikasika an'iny ihany. Inona nahatonga an'Andriamatoa Didier Ratsiraka tsy nanaiky an'le fitondrana nomena voalohany? Nomeny Ramanantsoa. Ay, iny a fa nazavaiko iny. Satria lasaina nanao ny juré ozy ninina hoe tsy mahazo mamoaka an'le tsy ambaratelo. Fa misy olona nanomana coup d'état contre amin'ny Ramanantsoa. Tsy azoko ny tenenina taminy io zany. Fa hoy aho hoe mon général, raha ohatra tamin'ny fotoanandro ny 72 ianao, za tany andafy, tsy teto aho. Tany amin'ny droit de la mer, zay eny nanao ny droit de la mer amin'izao fotoana zao io e. Tany aho. Nantsona ako tonga teto, nanao ministre ny raramba iny. Ka tamin'izany fotoana zany ho mety tampoka taminao le izy. De nanontany ianao hoe izy zany manam-pahaizana avany Diego Antsiranana, professeur Zafelbert. Izy any avany Fianarantsoa Sud-Est, Manambelona, professeur docteur d'État, matindray. Mandeha. De Manambelona. Salamzany Rakoto vahiny avany Tuléar, raha Jacob Daniel avany Mazanga. Raha ohatra ka tena milolona avy ao Tomasy nanao ka za no tedavinareo. Mais oa tsy nekeko le affaire étrangère. Mais oa ny télécommunication, poste télécommunication satria kapokako io. Za nanao spécialité en électronique et communication. Falasan'olona. Mais oa ny travaux publics ao tsisy politique. Falasan'olona, za ingénieur de l'école navale.
meo ny transport satria sady pilote effectivement j'ai appris à piloter même des hydravions et je suis marin fa lasan'olona fa tsy maintsy affaire ka tsy manaiky aho satria zao nametraka condition atompoko ka raha tonga ny fotoana raha manantsona le fitondrana hoy zay mon général ataovy aloha ny réconciliation satria raha hoe ibombarde ny camp ny GMP ianareo tsy miaraka amiko za tsy miaraka aminareo satria arivo mahery kely ny famille mipetraka ao misy ambany andro ao misy merina ao misy betsileo ao misy olo avy any amin'ny côte eo avy any amin'ny sisiny 20% ny olona avy eo avy any amin'ny 5 province raha darofanareo bombe io na canon io guerre civile guerre tribale ny farany on sait comment ça commence on ne sait pas comment ça finit fantatra ny fiandohan'ny guerre civile adipoko tsy fantatra ny farany ka za tsy namanareo hoe hiteraka adipoko de hoy izy hoe atsiraka hitanao ty loasolo ty 3 gallons za général Ramanantsoa ve ozy andeha hiresaka amin'ny petit miratsiny ce petit con de colonel mais mon général miratsiny vous n'êtes pas général comment non vous êtes chef d'état vous n'êtes plus général et le colonel Béchard n'est plus colonel vous l'avez mis à la retraite je ne vous ai pas demandé d'aller à Canossa d'aller le voir za tsy milazana hoe ndany ianao milavolefina miresaka aminy hoe mandefasa olona miresaka aminy satria fantatry ny zavatra atao ambadiky ny GMP sy ny anina rehetrarehetra reny kanefa tsy sazoko ny tenenina taminy de hoy za hoe chantage ny ataonao izy miaratsiny général fa raha izany izy de iverina amin'ny tafika ako de hojeren'ny général Marola de niverina tamin'ny tafika voilà alohany andehananay 10 andro tao théorine na 9 andro tao théorine zay hidina amin'ny Thomas na pisiny misy miantso amin'ny fitolatsaka kely général colonel Andrenasolo Didier niara-nianatra tamiko on se tutoie tongava ty aingany là tu viens tout de suite je dis non monsieur zaho fa manana année sabbatique avy amin'ny Ramarola tsy antsony ako raccroche mbola ny rappel izy tongava le tsela fa maika mi ordre avy amin'ny zao ordre avy amin'ny général Andremazo fa misy inony comment général Andremazo maninony nisy nitifitra le tsy raha tsy mandrava eo avy mahafantatra hoe nisy nitifitra tsy mandrava de tam'vato hoe hôtely sy maintsy makany de niakatra taty ampahibe vao tonga tao 10 minitra maneno ny téléphone hoe maty raha tsy mandrava ka amin'ny fomba ahoana nilazana fa hoe raha tsiraka tompoko namono ny raha tsy mandrava zay natonga nilaza hoe za de vonina ny ibaboka sy ifona eo anatrehan'ny tantara eo anatrehan'ny malagasy rehetra raha ohatra ka misy heloka be vavana atao raha fahadisoana amina fitondram-panjakana nisy zany anjaranareo milaza amiko zao ny tsy mety azotsika dikevitra zany rehefa avy eo raha tianareo tena zay misy